Ny FTA, ny FARA ary ny orinasa fifamanao dia faly manolotra anao horonan-tsary fanadihadiana mikasika ireo karazam-bomanga be otrikaina, vokarina sy aparikan'ny orinasa fifamanao. Anisan'ny voly fahita aty amin'ny faritra afovoan-tany ny voly vomanga. Eto Madagasikara dia ny orinasa fifamanao no manao izany fikaroana izany, tahaka ny ovy ihany koa, na ny saonjo, na ny varim-bazaha, ary eo ihany koa ireo fiompiana ombivavy be ronono miaraka amin'ny fikaroana momba ny sakafon'izy ireo. Inona moa no azo resahana mikasika ny vomanga eto Madagasikara? Ny vomanga dia fanampin-tsakafo ary mahasolo sakafo mihitsy aza amin'ny fotoanany maintsoana. Loharanom-bola ihany koa izy ho an'ireo mpamokatra efa maty hanina. Amin'ny ankapobeny dia mbola ireo fomba fambolena nentim-paharazana no ampiasain'ireo mpamokatra maro eto Madagasikara, toy ny voly atsaika, na ao ihany koa ireo izay manao amin'ny nongonongona. Somary osaosa ihany ny salam-pahavokarana raha ho any aty afovoan-tany. Misedra olana ihany koa ireo mpamokatra amin'ny etraketraka ireo bibikely mpanimba ny voly sy amin'ny tsy fananana teknika ahafahana mitahiry ny vokatra. Izany no nahatonga ny orinasa fifamanao hanao fikaroana mikasika ny karazam-bomanga. Miainga any amin'ny laboratoara ny fikaroana ka voam-bomanga no hiasana amin'izany, izany hoe voany azo avy amin'ny felan'ny vomanga. Ny orinasa fifamanao dia manana ireo fitaovana raitra hoentina miatrika izany fampitsiriana voam-bomanga izany. Eo ihany koa ireo mpiasa izay efa notsongaina sady manana ny mari-pahaizana amin'izany asa izany. Rehefa mitsiry ny voam-bomanga dia ampitomboina ary entina fantenina any amin'ireo faritra maro eto amin'ny nosy, ary hita eo izay karazam-bomanga mamaly ny fepetra takiany fifantenana. Tsy vitany eny an-tanimboly ihany ny asa fifantenana, fa rehefa aorian'ny fiadiana dia misy ihany koa ireo asa atao izay hijerevana ny vomanga mafitra na ireo malemilemy. I dadanaivo dia tantsaha miara-miasa amin'ny fifamanao amin'ny fikaroana. Eno iangeny resany e? Ny fiaraha-miasa tamin'ny fifamanoro ny rahanay aloha izay fandraisanay tamin'ny teknisianina fifamanoro dia tamin'ny 2004. Tena misy mahasamihafa azy mihitsy satria hatramin'ny nambolenay an'ity dia na ny fiompiana na ny ankizy ao an-trano na ny tenanay dia nahazo fahasalamana daholo satria voky azy. Marina fa ireo karazam-bomanga fambolin'ny razantsika dia malaza ho tsy mitondra otrikaina, izany hoe mahabe kibo fotsiny, ka noho izany dia ireo vomanga mavoaty na achèra orange izay mitondra vitamina betsaka no tena iompana ny fikaroana ataon'ny orinasa fifamanao, ary ireto avy ny karazany araka ny voalazan'ny dadanay. Le anaran'le vomanga aloha nomena anarana hoe bora. Misy karazany betsaka le izy fa mendrika, meva. I Andriamatoa Etienne kosa no anazavantsika ny ampahany amin'ireo fomba fambolena manaraka ny teknika. Famambola le vomanga zany tsy sarotra le izy satria tsy mandany fotoana firy le izy, dia lavanitra ny lavaka ovy le izy. Avana zany le izy ohatra ny linona anao linona ovy, dia tapahanao le izy hatrany amin'ny 30 cm le izy, dia
10 cm mitranga amin'ny tany ny vay mitapatsika anaty tany dia ny zezitra an'izy io ataonao arakaraka zava-misy ao aminao raha ataonao raha ohatra hoe zezitra zany tsy manina zezitra gasy zezitra omby zany tamin'ny fanomezan'ny famanorin'ny masopody voalohany dia niresaka manokana izy hoe tokony isaky ny 3 taona zany dia manolo semasa dia nanaraka an'izay toromarika zay mpamboly teto. Fa inona marina moa ireo karazam-bomanga be otrikaina na vitamine A. Araka ny voalaza tary amboalohany dia miloko mavo na toy ny karaoty ny nofon'izy ireo fa tsy mba fotsy tahaka ireo vomanga mahazatra. Hoy indrindra Tatanay sy Rasoa. Ny tena mampiavaka azy zany dia mitondra vitamine tsara ho an'le olona mihinana azy mahitsy ilay satria mavo be ny ao anatin'izy io. Dia raviny iray aloha tena tsara na tsy misy menaka aza fa asena amin'izao tena mety. Izy aloha dia misy fahavalony ka ohatran'ny ety aminay izy dia tena tsy izay zany ohatran'ny hoe tsy mampiasa fanafody azy aloha tsy manina fa dia izy tsara be foana fa fotsiny hoe ilay apetraka maharitra eo izy zany ankoatran'ny raviny ohatran'ny 4 volana 5 volana dia lasa antoka be dia misy biby mihinana ihany izy indraindray. Aminay aloha amin'ity tany misy anay ity amin'ny karanay an'ity ravomanga famanoro ity dia tsy dia mila zezika izay fa alefa fotsiny izao reny vomanga hitanareo rehetrarehetra reny dia ataika fotsiny fa ny fanafody angambany mba mety mila kely ihany indraindray tsy dia hoe zany tena hoe andanim-bola be fa izay tianao fotsiny manao tena misy tombony be ary tena misy ranto mahabe ho anay ilay izy satria taloha ny mpangady vomanga tamin'ny vomanga gasy dia anaterana hanina ny ampanaovana mpangadembomanga zao miserana anao raha 10 minitra anao dia feno ny sobika. Inga Patterson izay isan'ny teknisiana manaparitaka ny vokatry ny fifamanoro any amin'ny faritra ambanivohitra kosa no anazava amintsika manaraka ny fomba ahatongavan'ireny karazam-bomanga ireny eny anivon'ny tantsaha. Ilay izy zany amin'ny resaka fanaparehana zay moa dia misy ny fiarah-miasa zany amin'ny tantsaha ka ilay vomanga zany amin'izao efa misy maromaro zany ny variété mivoaka fa izy io mienga avy amin'ny resesa zany izay atao ahatra eo amin'ny fohy be dia ahatra eo zany ny avy any indray zany ro mijereny ho ty zany magnome randoma bebe ny gony ihany koa zany ny hasarany dia ohatran'izay koa ny afaka mirezista tsara izy zany amin'ny toerana ohatran'ny toerana aty dia rehefa mahazo an'izay zany ny hitany avy any dia mivoaka io zany atao démonstration zany ao fampisehoana zany ho an'ny ity ambanivohitra dia mena ohatra zany ho misy fikambanana na olo sotra koa aza dia mendry zareo zany roara dia zay roara zay zany zay no entina mampitombo dia ampitahana io moa zany matetika ho variété anankiroa samy hafa zany ro atao amin'ilay démonstration dia ngay zany mampanao formation an'ilay olona dia eo agnatin'ny formation satria natao haparitaka zany le vomanga anaovanan'io fampisehoana fampilena io dia le olona zany lasany mako le izy fa tsy ho miverina maka fa tonga dia lasan'le mpamboly zany na fikambanana dia eo izy zany dia efa ohatra ho mampanao formation azy dia tonga dia atao pratika fotsiny na ny fampilena azy zany na ny rehetra rehetra dia ohatra izy indray mifandamina ho satria haparitaka le izy dia tonga dia ohatra zany ho eo izy dia ho efa lavalava ty le ladina zany dia ho zaratsika ty dia ny andraikitra zany amin'izay mampiely azy amin'le olona na ohatrohatra izy amin'ny voalohany mety ohatra ho samy manana 2 kilao na 3 kilao ka raha ohatra izy misy fikambanana ao agnatin'ny fikambanana misy olona ohatra ho 20 na 19 dia zay zany rehefa avy eo mahazo indray amin'le masomboly 2 kilao isany dia zay zany entiny indray makany amin'ny namany any dia zay zany ro mahatonga le izy ho lasa miparitaka be rehefa avy eo. Ny famanoro zany mitady foana variété vaovao dia amin'izao zany efa satria vomanga seronanzy io zany tena amin'ny ankapobeny io zany misy vitamine io
dia arak'izay a dia hoan'le olona zany efa mahalala n'izay zavatra zay efa niformena dia tena mandeha tsara mihitsy le izy fa ny zavatra anankiray fotsiny ka ohatra mbola magnavivian'le olona dia ohatrany ho reo vomanga vaovao reo zany a sady malaky izy no arak'izay malaky zay a indraindray izy zany ohatra ho roa volana sy tapany ihany ny sasany na 3 volana lasaka dia efa ngeda be zany leo amin'ny fotony eo dia io zany mbola tsy ary zany le inona moa filazatsika azy le matiera nutritif le tadiavinao anatiny eo dia mbola masaso zany ohatra le vomanga dia eo zany somary olana amin'le olona satria mahita ny vavetiny fotsiny izy fa tsy mijery an'le sirony dia ohatrany ho masaso be zany ohatran'izany fa hoan'ny olona efa zatra zany dia raha mahandry an'le izy ho matoy tsara dia tena afapo mihitsy zany le olona dia ohatranay moa zany miaraka amin'ny ohatra ho miaraka amin'ny fikambanana amin'ny olona zay efa miaraka aminay a dia efa entanonay fotsiny zany ho ahandraso matoy tsara le vomanga vao zay vao ho hadiana dia nandro ndraiky io dia ho aza tonga dia vao mangady eo anao dia efa tonga dia hanina le izy fa mba andraso 3 andro eo aloha na herinandro aza tsy maninona vao dia maika tsara dia ohatrohatran'izay zany ro fantenika ohatra zao miteny variété fotsiny aho ohatra zany ho misy ny bora dia ny mendrika zay fotsiny aloha tanenty fa be de be moa le izy dia reo zany zao dia efa hita hoe efa lancé mihitsy any dia miafatra amin'ny tasaha rehetrarehetra zany zay miheno sy mijery a dia ho aza dia mifikitra loatra amin'le variété taloha tahaka ny ho mahafaly sy navy atao fa reny manko ela be reny vao ho atitra ary reto koa zany a efa voalaza teo fa misy vitamine reto ka dia zay zany ro hafatra ho dia aza mifikitra amin'ny zavatra taloha loatra fa mba miovandray. Inona tokoa moa zany no tombontsoa efa azony ireto tantsaha-mpamokatra tamin'ny famokarana ity karazam-bomanga vaovao ity? Satria nahitana tombontsoa be ny fahasalamana aloha voalohany indrindra dia eo koa dia tsy miafy mihitsy na mpanao raharaha na ny olona zao raha ohatra hoe manao raharaha dia ny azy le hoan'ny vomanga aza ny tiany hohanina satria ny be vitamine hita zay aloha zany hoe misy tombontsoa be le izy satria ny olona lamina tsara mihinana azy ary manao zay azo atao mihitsy ny olona hita hoe nisy tombontsoa ankoatran'izay koa moa ny vola miditra aminy na vodiny na raviny a dia tena zaonay tombontsoa be tsy misy mahosahosanay zany la resaka kojakoja madinidinika amin'ny tokantrano fa azonay eo rehetrarehetra eo aminy izy ty loha tsy dia manahirana zany le fikarakarana azy sy ny fambolena azy mihoatra amin'le fambolena gasy taloha dia tena mora atao izy ary tsy mandany olona fa raha ohatra anao zany a mamboly vomanga ohatra hoe ray ary dia laroa mahitazy fa raha taloha zany le manatsaika tena mandany olona be be le manatsaika nefa ny vokatra azao tsy dia manahoana amin'le azo le manaraka an'le teknika ny araka ny fifamanao tsara izy a betsaka le tombontsoa ka manentana ny vahoaka rehetrarehetra indrindra fa malagasy mpamboly dia tsara raha mamboly ny vomanga satria misy tombontsoa izy a ny vomanga koa zany mahavavy misy vitamine A dia tsara indrindra ho an'ny zazakely hoe manoro hevitra tsara zany hoe torona hevitra foana le olona raha mankaladina ty aminay ary tena ataonay mihitsy zavatra izay mba ahafahan'le tsirairay mahavokatra satria zavatra ty a natao an'ny olona rehetra fa tsy natao an'ny olona akory fa vahoaka rehetrarehetra mihitsy any mila mamboly an'izy dia tsy moa zany tsy mijanona mihitsy mandava taona satria misy fikambana zany atao amin'ity toerana ity a manarana hoe maitso ririnina dia tena mamokatra azy io amin'le irinina rehetra mihitsy misy amin'ny fotoana rehetra zany le izy. Tombontsoa lehibe azonay teo amin'le azoko aloha sy ny fianakaviako teo amin'le fiarahana tamin'ny fifamanoro tamin'ny fambolem-pomanga dia ny fahasalamana zay moa aloha ny zava-boalohany tsara indrindra fa tena nampidibola be ho anay le izy ary tena nahazo anay tombontsoa betsaka mihitsy. Ny azo amidy amin'le vomanga aloha ny raviny zany a le semansa moa zany azona lefa tsara ara-dalàna ny semansa ary betsaka miparitaka eto amin'ny faritra misy atsika dia ny vodiny koa moa dia betsaka mividy azy raha ny marina ny jerena dia efa miparitaka tonga any amin'ny faritra lavitra be zany izy ity
tonga any amin'ny faritra Manakara, any Mahiterano agny, any amin'ny tany côté sisisisiny agny zany efa miparitaka be dia be fa tsy eto rery fa eran'ny Madagasikara. Ny ladina aloha ny varotanay azy hatramin'izay dia 400 ny kilao, 400 ihany koa ny vodiny amin'ny fatenina mifatina zay tiany ny olona. Na ny ladina aloha eo amin'ny isan-taona zany rodiniana dia nalafo any amin'ny 50 taona agny ho agny zany a, nandritra ny kampania fambolena, nandritra ny toerana fambolena zany. Ny vodiny iray aloha dia efa mba samy manamanana aby moa ny ety amin'ny faritra fa mba vitsivitsy zany ro alandry zareo hoe makany Antananarivo, makany Tamatave, makany Majunga, makany Manakara, mba azy mandalo zany satria route nationale misy anay dia mahatobina eo ilay izy dia tonga maka eo daholo rehefa olona. Eny ao anatin'ny taona iray zany atao hoe mahalafo eo amin'ny 5 taona ay. Tena azoko atao ny tanisan'ny tombontsoa azoko satria mba ho fanantanana ny vahoaka malagasy amboly azy fa nahavitako trano amin'izao aza mba fa nahazahoako bisileta misy motery. Inona kosa moa ny zavatra azo atao amin'ny vomanga aorian'ny fiadiany? Azo atao pika ny vomanga mba ahafahana mitahiry azy mandritra ny volana maro, izany hoe foasana dia tetehina madinika ary ahazina amin'ny hainandro avy eo. Azo atao ihany koa ny mitahiry azy ao an-davaka, izany hoe manao lavaka avy eo dia asiana mololo ao anatin'ilay lavaka, dia maka karazan-kesika izay misy ahafahany rivotra na ny amandoana amintsika dia asiana mololo indray ao anatin'io kesika io, avy eo dia atsofoka ao anatin'ilay lavaka efa misy ilay mololo, araraka ao anatin'ny kesika ny vomanga tiana ho tahirizina rehefa avy eo dia saronana mololo izany rehetrarehetra izany ary avy eo dia totofana tany ka hadiana amin'ny fotoana hidana azy. Ankoatra ireo fahandrotsika mahazatra ny vomanga dia azo atao tsara koa ny manodina izany mba ahazahoana jus naturel ary tsara sotroina tokoa. Jereo ihany koa ilay izy rehefa atao gâteau, azo atao beignet ihany koa izany na azo avadika chips ary fifamanao aza dia mampiseho izany amin'ny foara rehefa misy izany. Raha izany ary no izy, ny orinasa fifamanao dia mampirisika antsika rehetra amin'ny fambolena ny vomanga mavoaty na achèra orange satria sady mitondra fahasalamana ho antsika izy, ho an'ny zaza vao kely, eo amin'ny fampinonoana, eo amin'ny zaza mitombo, eo amin'ny reny bevoka sy ny miteraka no loharanon-karena ihany koa, ary manentana antsika izay manana orinasa eo amin'ny sehatra ny fanidinana mba hitady hikaroka misimisy kokoa ny fanidinana ny vomanga satria raha izany tokoa manko no misy dia hiroborobo ny seham-pamokarana ny vomanga.